miarabatsika rehetra manao anty vidéo direct kely ty juste ampatongavatsaina kely fotsiny any zavatra misy eto amin'ny firenena misy atsika ataovy fotsiny zavatra anankiray indreo marikeko dia zao hoe reto misy kajon'olona anankitelo tsy mety tratra mihitsy eto amin'ny firenena mety be dia be nitatsika nanitako ara fa telo eto zany tena urgent. Ny voalohany ny mpampangalajaza tsy mety tratra mihitsy tsy mety hita mihitsy hoe iza izy fa ny mpangalajaza indray dia hitan'olona iny iny dia iny voadaridaroka fa rehefa atao enquête any amin'ny tribunal iny any amin'ny gendarme iny na izy iny na manambola iny olona atao enquête iny na tsy manambola lay mampaniraka azy tsy mety tratra io zavatra io misy mampaniraka fa tsy hoe iny olona iny te hangalatra tsy mety tratra mihitsy io. Ary izy rehefa tratra ohatran'ny hoe olona miasa manolo zany ny paoziny ohatran'ny olona ny tantsaha zany ny paoziny sy ny sisa tsy mbola nahita mihitsy hoe tia ny fiaran'ilay mpangalajaza dia vitre fumée ny fiarany azonao angotana daholo ny vitre fumée manerana Madagasikara fa ny ratsy eto tsy tsahatra dia hitako zany tsy any amin'ny vitre fumée loatra ny problème fa nohony amin'ny malagasy kosa dia manaraka ny lalàna misy izay fotsiny fa tsy any vahaolana an'io fa iza le mpampangalatra. Faharoa manarakaraka tia ny karazan'olona tsy mety tratra anankiray koa ny mpampangalatra atao lapaty. Ny mpangalatra atao lapaty dia tapitra mameno ny tsy efa sy an-tany mora sy tsy fantako fa le mpampangalatra lay mpividy lay mpandray tsy mety hita mihitsy mandraka androany tsy fantatro hoe tsy mahay manao enquête ve mpanao enquête tsy mahay mitsara ve ny mpitsara za tena tsy miditra fa fanontaniana na fa tsy fitsarana anareo akory ya. Ary ny fahatelo ny mpampanototra tany le tany-barin'olo efa misy firin-jato totofan'ilay mpampanototra tany dia ny migadra fotsiny dia le chauffeurna camion anaorina sakaramaina le camion forera dia le chauffeur misy efa hotelopolona camion migadra daholo iny namony anagadrana le chauffeurna camion dia iny moa ny anaovana forera fa iza le mpampanototra. Nareo efa nahita hoe ihany no ny mpampanototra dia efa voatsara dia nigadra efa nahita avy nareo mba omeo hoe le anarana hoe efa tsorana io ny mpampanototra tany dia migadra ty mihitsy ny sariny reto ny contrat tsy nikeny fanjakana dia gadraina izy mba omeo hoe tena mba omeo hoe reto. Faharoa fara le chauffeur le gasy kely avy any Ambatonamby sy madiro valy reny mameno reny nefa reny tsy olona tsy maninona reny mba omeo anahy hoe ny anaran'ny olona mpampangalatra atao lapaty efa mba renareo sy hoe mpandray tsy le namaky fasana reny dia tapitra mameno an'io an'io fa le mpampangalatra mba omeo anahy ny anarana mpampangalajaza efa mba renareo fa le tratra manao kasikety reny mameno anazy reny ka ozy izy lola mifanena tamiko zay tamin'ny alina hoe raha tsy te higadra dia ireo no atao mpampangalatra ny atao zany fa tsy le mpangalatra satria ireo ndreo tsy mety mihitsy teo za tsy hiditra amin'izany ka tsy haiko hoe amin'izao andro mifanavaozana zao mila ovaina ve le mpanao enquête mila ovaina ve le mpitsara fa za milaza aminareo raha tena voaka nareo hoe ity olona ty tratra fa izy ny mpampanao an'ireo tena azo te-tanana mitafitafo eran'ny Madagasikara ny mpitsara zay namoaka an'izany ny flou zay namoaka an'izany na ny gendarme zay namoaka an'izany enquête zany fa zao kosa ahina kosa lay ny am'vady aman-janany tonga dia potika ny karerany satria olona be lamosina manko reo zavatra telo le zako anao olona be lamosina ny mpampanao andreo io tsy za kely 1000 francs ty ny mampanao andreo tsy anao mamaky an'ity Facebook ty mampanao andreo fa olona manana ny maizy azo ny mpampanao andreo zavatra io ary olona miondana vola zay mahatonga andreo leo tsy mety tratra mpampangalatra tany mpampangalatra atao lapaty mpampangalatra zaza sy le tova isan-karazany reny ka dia tahina manokana antsika zay fa dia ny anahy tonga dia alefako mihitsy reo ny mpanao an'ireo hitanao zao le président jana tery tsy haiko bypass iny saina dia anizy reto camion io taona sehoana minoana ianao fa ny camion forera ary ny chauffeur no midoboka fa le olona mpampanototra an'io tsy mankany zany io eto Madagasikara ny atsika tsy mankany zany ary ho voatototra tsy hoe io tany eo
minoana nareo fa voatototra tsy hoe le tany eo zay fa dia tahina manokana antsika io ny teny koa zany responsable an'ity teny ity fa tsy olo lapa akory io koa tahina manokana mandesy tsara tsika mandesy tsara tsika ya miarabantsika rehetra ataoko ihany tsy teny fa maro be loatra masy le vidéo alefako ato anatiny pageko ato page Cohen Rivo Lala le Cohen Rivo Lala de kagasy ny fiatomboany majuscule Cohen de ny Rivo de misaraka Lala be da be loatra le vidéo alefako ato marina fa be da be ny nareo no mitsidika sy manaraka ary manaraka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana sy ny manampahaizana sy manam-pahendrena rehetra de manaraka ny vidéo zay alefako ato ataoko ihany tsy teny am'izao alalina maizimaizina zao na de tena fareraky ny asa zao satria eto Antananarivo zao vao tonga ndray olona maro be moa ary efa tonga eto zany be da be ny olona mila ny karametra Cohen Rivo Lala tic-tac to Madagasikara re olona zay mila ny famonjena amin'ny fiainany mahatonga ela milahatra be tonga ty amiko misy masoan'le olona zany ity ty faty olona etseroa ty de mangotsoko ny tena ary na zahay eny an-dalana any aza mandeha dia miaro fitaitainana ihany satria sifflet-ndeha-mpandeha fotsiny am'izao de mahafaty olona am'ty tsaosy aintoxa mandeha am'ty olona very olona very olona very olona verivery tsita sy ny sisa misy olona mamono tena rehetra ry de lazana nisy nangalatra lazana nisy namonony lazana nisy nanino zany hoe grave be le misy manana tanjona amin'ny fanakorotanana firenena sy ny fanakorotanana ny fiainam-bahoaka ary zava-doza amin'io de reo nge olona matimaty vonovonono nareo eto Antananarivo ty sifflet-ndeha-mpandeha zao de reo tena alakely reny olona firy olona telo ndray sika maty ny ray tena akazomanga de reo tapahana ny sofiny de abibiny eto Madagasikara io le faminaniny fa amin'ny mampaminany taona 2013-2014 zany namoaka faminaniny tam'zany nopainareo ivadika vampira ny olona ovatsy efa vampira ve ny olona am'izao fotoana zao mamono olo fahatany reo ty famononareo olona sika tokana andeha-mpandeha de mahafaty olona tsy manatsiny atrio maty aby mialatsiny fa tena ohatrany mampasika ty fiarahamony eto Madagasikara ty aiza aloha mpitondra fanjakana sy mpitandriny filaminana am'izao fitsarambaakoaka matsiravina tsy ilaina ntsony ve ny mpitsara fa itsika vaoaka ny fampitsaratsara eto zany fa olona matimaty fahatany aby olona reo jery olona mpijovavymbela ve kizy bandangandangy fahatany kizy miteniteny fahatany olona miteny de tena misy ny mpakalatsotsotra fa nataony an'izao de nataony an'izao tamty reo mitaria niny reny sabotsina mehana reny sa itaziny amle le fitondra vavolombelona de bany kely mikôtisipa de efa misy mitsoka sifflet de maty le boakely mikôtisipa kely zany ve ny fiarahamony eto Madagasikara sisa movatsy nivadika vampira tokoa ny olona movatsy efa vadika misy devoly ka tira mandrika to tsika eto Madagasikara tika gasy ty na mivoaky ny trano ary zao mampitahotra ny olona satria vo mivoaky ny trano tsy olona ray de raha misy sifflet mitsoka de iny de efa maty ny olona iny tsisy iny afa tonga de dakoka de tapahana ny sofin'le olona de didina ny sofiny de tapahana fila iny re olona zao ve sisa ny efa raha tsika malagasy zay milaza manam-pahendrena zay nge efa vidéo alefanareo fa ko tao anatiny pasoko tato tam'le rano fe malagasy milaza fa hoe olon'ny fihavanana malagasy olo pahendrena olon'ny fihavanana malagasy tsy olon'ny fihavanana zany malagasy tsy olo kendry zany fa ny malagasy de malagasy ory havamanana malagasy de olona be fialonana ary ny malagasy de olona nidirany devolony vazaka lasa tira mandrika lasa ty fiainam-bazaha le malagasy zay nana-pahendrena taloha mampalahelo ny toedavana misy am'izao fotoana fa na nivoaky ny trano azy mampitahotra ny malagasy fiarahamonina malagasy am'izao tena zéro inona zavatra mandeha to inona reo zao publicité mandeha hitany ny any ivelany de fa miamatra mpamatsy vola hiresam-pirenena de rehefa tsy mandeha le fiainam-pirenena de lazaina fa ny mpitondra ny fanavozana no tsy mahavoa lazaina fa mpitondra fanavozana no tsy miainga ary tsy mahita lalana ambany tany afahana mamoaka le firenena anatin'le krisy tena manahirana amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara mampitahotra ny mipetraka eto Madagasikara am'izao fotoana zao sifflet-ndeha-mandeha de maty ianao misy olona mana tombontsoa amin'io nge satria fa ny eny ambany tanàna dolo io mamono olona io le olona ny menaky veta reny le olona zarina vary atosika fa mendritsy kiveta manga reny kiveta mavo politika ve la sy famonotsika malagasy ohatr'izao mifamonaka atsika malagasy so tsy fantatra fa mifamonotsika malagasy ary le olona zaina fa very la zaina fa tsita relika tena mana hitabo fa tsy manao tatitra any mpitandro filaminana zay avy ny tenin'lay ino teo ny directeur général ny polisy zay ny teny tamin'ny maly iny
le olona zizy mana filazana fa verina zany vera filazana ny hita fa tary amin'ny tantinina fa tsy manao retorany am'le polisy de ohatrany hoe mipetraka le listan'le olona vera akizy manefitra sipariatra iny de any ambady any de hoe tsy hita de aveo hita ihany le olona fa tsy manao tatitra any amin'ny polisy gendarme de ohatrany hoe mitombo listan'le olona vera de jereo fa le olona zaina rehefa vera tao tsao ny tox anakotetan'ny firenena io a vitsy reny olona reny raha paraport amin'ny olona vonoana reo amin'ny fitsaram-bahoaka am'izao fotoana zao ny andreny votra fotsiny resahako asa lakoty fe mba manao an'io lakoty ara mijery an'le anaovanareo an'le tandreny votra io didinareo sofin'ny olona vonovonona fa tany sikisify le mandeha iria nanala kely iria bantara de eo de maty le olona rehefa olona de hividy mofo hividy kafe ny voany andeha etsena le olona lazaina fa very lazaina fa maty sy ny tsita de ho be lavitra noho ny vonona reo mpanao fitsaram-bahoaka io be lavitra ny fatiny malagasy maty aloha tsy manatsiny aby reo fa tondromolotra rafilahiny zazany azola tiana tendrena fotsiny inona nisy rahantsika vahoaka inona tsika ve nianatra e anao ny fitsarana nanao ny asany mampasika anareo poty amin'ny fiarahamonina malagasy inona tsony natenena madagasikara raha izao toetsaitsika lohamboto boto manao lohamboto tsika malagasy lohamboto inona zavatra andeha to inona namba maty volana miembotra am'izao jere ary manaraka an'izay ko le olona zaina fa verivery tsy hitareno a teneniko anareo hitareny fa tsy manao tatitra ny amin'ny polisy fa olona manefika sipa reny de olona mandeha mamimotra mamindromoly eny ambadika ery misy ihany reny misy ihany maty sy ny ohatran'izany fa eo le misy hoe mpandrangitra anakorotana atsika de tsika ve de korotana amin'ny fandrangitana zay ataon'ny olona zay fa manatombotsoa amin'ny fikorotanana iza manatombotsoa am'izany fikorotanana zany re olona zay te verisetraka te hiverina amin'ny sesany tsy aloha vetsika aloha andao andamina de alosoaingana ny fifidianana re mpitondra fanjakana de ta legal afaka amin'ny fiatsara ny firenena no fidiny vahoaka eo milabina ny tany io zao rina zava-misy eo tsy tsona izy nambadiky ny liainy toxa mandeha io le mpitondra ny ala ave sany mpitondra eo atoerana mbola fantanina mipetraka daholo zany iza manana tombontsoa amin'ny fikorotana fifamonono ny samy malagasy ohatrany malaheliny fo misy ola mitaraina be da be ade vidy kafe sy mofo ny voany zanany laha ohatrany maty vonoan'ny olo lerany zayna fampangaladratra zayna fa zao sifle ndre mandeha fotsiny defa maty ianao satria le ny toxa efa mandeha fa rombotra ny olona fitsaram-bahoaka efa tsy voafeny fanjakana tsony de atao inona zany fitsarana io de atao inona ny fonja de atao inona ny polisy atao inona gendarme zay enquêteur refa tsy ilaina ntsony ny fonja fa ifamony atsika taty fonja be natany moro io anaovany fiangonana avadika any fiangonana io fonja rehetra nao era madagasikara refa tsy ilaina ntsony fa ifamony tsika za fa tsy ilaina ntsony ny fonja zay anasazina sy nanarana maditra mba hiverinena fiarahamonina indray ny maditra de taty fonja reo anaovanay fiangonana io fitsarana io taty anaovanay ministère anaovana fampianarana de ny mpitsara anao asiana mamboly vomanga sy mangazo daholo de ny polisy gendarme asiana mandeha mambony hazo any akazo be za tsy ilainako lasa tsika vahoaka indray no manao ny asan'le mpitandro filaminana sy ny mpitsara badinio zany hevitra zany ro manatsaina fa tena vavalozany fiarahamonina eto madagasikara ary efa kelikely tsy fiarahamonina eto madagasikara hitovy amin'ny roando atsika hitovy amin'ny roando atsika kelikely eo hitovy amin'ny zimbabwe ifamona amin'ny fampikapatsy be efa manomboka izy io malahelo am'laza aminao ry malagasy fa mivadika vampira tokoa ny laraka ny faminaniko zay nopainareo atam'zany 2013 2014 namoaka zany faminany zany nopainareo atam'zany tianareo vonoana mihitsy azy hoe za koa zy vampiro io le vampiro liandra mamono olo fatany tsy matahatra mamono olo hainy tokosa ndefa ndeha fotsiny defa maty le olona ireo mbola ireo le hoe milaza hoe le hoe voapanky ho pangalatra sipaka voamasony sy ny sisa hainy tokosevany olona ndefa ndeha mila zao de tsy menatra mamaky fasana tsy menatra mamono olona tsy menatra manapadoso manapotsy voamasony olo le olona maty am'ireny mbola vitsy noho ny vonono fitsaram-bahoaka am'ty olona matimaty fatany fitsaram-bahoaka mihitsy ny problème mety ty raha mba velany polisy sy ny gendarme manao ny enquête de ny fitsarana manao ny asa de hita tokoa inona le marina fa tsy tsika samy vahoaka ny famonomono fahatany karaha io inona fiarahamonina vany eto iny inona zavatra vany eto iny malahelo am'laza amitsika vavalozany fiarahamonina sy ny fiainana eto madagasikara mampiaka be ho ana fa tsy voafetsony ny fandriam-pahalemana eto madagasikara zay fa dia makasitraka ny tsika rehetra de mahiresa ho tantara ratsy ty fiainana eto madagasikara sy ny fiarahamonina eto madagasikara ty famonony samy malagasy sy filendram-pandeha de mahafaty olona andeha vidy kafe sy mofo ny voana ohatrano misy akizy miazakazaka avy any de misy olona mioraka tapoka anao koa fa halan'olona amin'ny fiarahamonina eto tsofa ny olona sy filendram-pandeha iny ay de fa maty ianao tsy risetraka mandra-patokany polisy hanavitra anao polisy am'zao lasa mpanavitra olona ny asany fa tsika vahoaka indray lasa mitsara de atao inona zany mpitsara ianao ka ifanay tsika vahoaka mpitsara tsika ry olona mifoka moly olona rombotra foziny ty io tsy tsika vahoaka ki tsara iny tsy mahay mitsara zany tsika mitsara lohamboto mpanao boto lohamboto ny fiainantsika vahoaka tsy mpitsara tsika mitsara zany mila faindreny zany
stop fitsaram-bahoaka ajanao ny fitsaram-bahoaka io manimba atsika io zay